afaka herinandro araka izany raha tsy misy ny vahaolona raisin'ny fitondram-panjakana dia ina indray ny katsony irara eo anivon'ny fitsarana. Fa eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray dia Tetikasa miisa 7 mikasika ny famokarana angovo avy amin'ny loharanon'angovo azo havaozina no nampahafantarina ny maraina teo tetsy Antaninarenina. Tetikasa izay nahazo tohana avy amin'ny voameran'ny ranomasimbe indianina amin'ny alalan'ny fandaharana asa Energie izay vatsian'ny vondrona Europeana. Claude Arasolution sy Mamy Rasoanel. Tsy misy afa-tsy ny 12 isan-jato ny tokantrano malagasy no misitraka herinaratra. Fanamby lehibe ny itombon'izany 70 isan-jato amin'ny taona 34. Maro ireo tetikasa mikendry ny famokarana herinaratra amin'ny toerana tsy tonga ny tambazotra ny herinaratra. Nampahafantarina androany teny amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ireo tetikasa 7 nahazo famatsim-bola avy amin'ny voameran'ny ranomasimbe indianina amin'ny alalan'ny fandaharana asa Energie izay vatsian'ny vondrona Europeana vola. Ny tele-jeneraly Angovo no nisolo tenan'ny ministra nandritra izany lanonana izany. Ny aussi andiany 17 fa ny antsika zany ny sivy satria zany mijerendry zareo le équilibre amin'le ilona hoe tsika mingeza indrindra amin'le ilona atao anatin'ny aussi andiany dia izay natonga ny antsika hoe sivy. Dia le fiara-miasa amin'ny zareo moa zany rehefa hitantsika reo hoe manome ahafahana famatsim-bola izy na famatsim-bola manontolo ho an'le projet tsirairay avy arakaraka ny pertinence an'le projet. Eo amin'ny 9 isan-jato eo zao ny taham-pahazahoana électricité ny ambanivohitra tenantsika amin'izao fotoana izao zany hoe mbola ambany le izy raha ny zava-misy dia zahana tsikelikely zany amin'ny alalan'ny tsika moa manana le sapandravà hoe ADER izay miezaka tsikelikely zany mametraka ny électricité ny ho an'ny olona any ambanivohitra. Ny fanjakana malagasy no mila fanampiana dia isika no miantso ny mpiara-mombon'aty pirenena hoe misy an'izao dia izay ny fomba tsy sehatra natao ifanakalozana fotsiny ny voameran'ny ranomasimbe indianina fa fikambanana izay manorina ny fototry ny hoavo amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina raha nambarany sekretera jeneraly ny COI nandrisy ny lahateniny. Zava-dehibe raha ny voalazany ny fampananana herinaratra ny any ambanivohitra. Ny lehibe ny masivon'ny vondrona Europeana miasa simonina eto Madagasikara kosa indray dia nilaza fa sehatra iray izay lahara-pahamehana ho azy ireo ny sehatry ny angovo ary ny fiampitana amin'ny fampiasana ny angovo azo havaozina na ny transition énergétique dia sady ahafahana miady amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro no ahafahana miady amin'ny fahantrany.